Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. I David Brainerd dia misionera niasa tany amin'ny tany mena hoditra tany Amerika. Indray mandeha izy dia nitety faritra hitoron'ny filazantsara ka tafatsoropaka irery tany anaty ala. No nefa nandeha andro vitsivitsy izy dia sehatra ny tobony mena hoditra anankiray. Tsy maintsy amelatra ny lainy izy ary dia novelariny izany. Avy eo dia nandohalika nivavaka tamin'Andriamanitra i David Brainerd mba hiarovan'Andriamanitra azy amin'ireto tompon-tany masika sy mpamono'olona ireto. Rehefa reny lehibe ny mena hoditra ary ny vaovao fa misy fotsy hoditra tonga manakaiky ny tobony, ary rehefa hitan'izy ireo ny toerana izay nisan'ny Brainerd dia tapaka ny hevitr'izy ireo fa hovonoina ity vahiny ity. Nandefa iraka vitsivitsy ny lehiben'ny mena hoditra mba hamono hitifitra ny Brainerd dia lasa tokoa izy ireo. Rehefa tonga teo akaiky ny lay anefa izy ireo dia somary mbola namitsaka tamin'ny vody hazo anankiray aloha ny andro izay hivoahan'ilay vazaha izay tsy nanam-pony inona. Tsy nivoaka nefa i Brainerd. Sositra reto mena hoditra ny andro ela teo ka lasa nandady moramora nanantona ny lay ary nitsirika tandrifin'ny varavarany lay ny toeran'ny Brainerd. Indro nefa ilay misionera hitany nandohalika ny vavaka sy ny teny toy ny miresaka aman'olona. Niantrana hitifitra reto mpamon'olona kanjo iny ny symenarana lehibe misy pozina mahafaty nisitrika tao anaty lay ka nakao andamosin'ilay misionera. Nahagaga dia izao raha iny ny traka anaikitra ny vozin'ilay misionera iny le menarana dia niaotra ary tsy nikasika ny Brainerd mihitsy fa lasa nandady ny tsorika ny voaka ny lay izay nitoeran'ny Brainerd. Raha vao nahita izany reto mena hoditra dia lasa ihany koa ary dia nitantara ny zava-niseho tamin'ny lehibeny. Talanjona avokoa izay rehetra nandre izany. I Brainerd kosa revo nivavaka ka tsy nahita sady tsy nana-po izay zavatra rehetra nitranga. Na ny olona saika hitifitra azy na ilay menarana lehibe misy pozina saika hanakitra azy. Andriamanitra no toreny Brainerd ny teny taminy hoe ombanao aho. Dia noraisiny Brainerd ny baiboliny ary dia lasa izy nakao mitobo nisy ny mena hoditra. Ka aky izy rehefa tonga tao fa nandray azy tsara tamin'ny mpahalemem-panahy ireo olona izay tao amin'ny ity tobony mena hoditra ity ary nitsena azy tamin'ny mpifaliana. Araka ny hevitra reto tompon-tany masika reto mantsy dia tsy maintsy lehilahy masina dia masina i Brainerd. Matoty sahany menarana masika sy fenopozina ny kekerina. Nanomboka hatreo dia tsy sahany kasika na nanao na inona tamin'ny Brainerd ireto tompon-tany ireto fa niainy tsara ny tenin'ny filazantsara izay nambara tamin'izy ireo. Entokory mpiaino havana raha manankina ny fiainantsika amin'Andriamanitra sika ka mahatoky azy dia hiaro antsika tsy ho azon'ny loza izay tsy fantatsika Andriamanitra, fa izy andidiny anjeliny aminao mba hiaro anao eny amin'izay rehetra alehanao. Salamo 1:10 andininy 1:20. Suleve tiwai kwa pitahana tiazuku suluina na vidina ni famonte ni zaina tulutra teso nefa panuta si pani
Groupe Franca. Ilay feo ny fanantenana. Asa sy tontolo iainana voakolo antoko ny fahavelomana. Fifaliana no iarabananao manaraka ny AWR. Mirary indrindra ny ekipa mba hitondra soanao fenonany fandaharana. Tsy ny olona ihany no mety ho tratry ny aretina azatra, fa ny omby ihany koa. Inona ny fisorohana? Enoy ane e? Menaka vidanzy tantara no soratany Zoanitra, andrenesanao any Rila sy Nardina. Tsik 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 eo aloha misotro rano zalary aksik eo avy eo nareo mihinana amin'ny lolo ery fa hoentinay izy reto omby bela hoery ampamilony ery eny be milolo de mba ararotina ampisotroana rano eto aloha zalary eto. Ka inona ny vaovao raha moa? Inona moa ry seny vaovao fa zao fararano iarahantsika mahitsy zao e. Sady ny mahafaly de mba
tsaratsara ny vokatra niakatra tamin'ity a tena tsara taona mihitsy nytatsa tamin'tika engane mba ho tahaka zao lalandava sea andeha jinjavary zany se io zany zao sa ahoana efa mitaona mihitsy ka ay andeha akan'ireo omby-tsarety mihitsy a io ay hoentina hitombaly lasa loha kely nenareo raha izany nenay mbola mierinandro angamba raha sitrapon'Andriamanitra voajinjaina izy ireko ay am'izay vo tena masaka tsara le tambarina ery andafy atsy mbola miandry kely ihany koa ay ilozako aloha se fa aleo ahy karakaran'izay etraizy de mahazo tora moa vetivety kosa de voataona le varinareo be dehibe renitry bela mbola betsaka ny tsy voatatitra fa najanona kely mihitsy aloha fa maditra zalaharetoka mila hivadika mihitsy ny sarety fa isevena ony fa angamo tsy omby efa zatra mizioko reto ombony sy reto ka efa zatra fa asa ho aze mampanondro anandro zalaha io jereo anity ataony limanjy misy azatra angamba ny ombony sy le faritra mamovoka fotsifotsy reny moa zany ty iseho lazainy zany reny mihitsy mangididy le manjo io de mihoatra ny ataony eo amin'io azo ay tsy efa ratra ve omby io izy aloha efa misy fery mihitsy miodiny zay no mahatonga ny ombony se maditry mangididy izy ay tsotra ry bela ny fiarovana an'ireny fa mijaly ny omby fa inona ny fisorohana romoa menaka vidansy aza mba mivazovazy romoa menaka vidansy aony ka zany omby ane io fa tsy azo ovina ny mba nivazovazy tamin'sy amina resaka fiompiana sy famboleny jereo anety fizaren'le omby mihoatra lava eo am'izay azo hitany hoeto any amin'ny veteriniera io de atao ahoana aloha le menaka vidange romoa hosorana amin'io menaka vidange io fotsiny ny omby ay indre mandeha isan'andro zay no atao am'le ratra oka aloha fa tsy azo ny setsara zany resaka zany fa ony hoeto tsabonany amin'ny veteriniera aloha ny ombony se rehefa sitrany izy vo hosorana menaka vidange mba tsy ho voan'io aretiny io tsony ay ve fiarovana zany le menaka vidange raha tsara zay indrindra ay io vanga fotsy mbola tsy tratran'ny aretiny io hosoro menaka vidange avy hatrany zay le hoe ndray mandeha isan'andro aleo karakaraiko tokoa fa mijaly ny ombotratranyity aretina azatro ty sy atika fidiram-bola mahasoa sady fafinaretan'ny olona ny miompy isan'izany ny fiompiana omby sady mahavita asa betsaka nampiana ny mpamboly izy ireny no manome ronono atao sakafo ihany koa eo ihany koa ireo tombontsoa maro samihafa azo avy amin'ny raha tsy hitanisa ny zezika isika aretina isan'mpamely ny omby izay mampalahelo tokoa rehefa tratr' izany ny hazatra ny hazatra moa dia vovoka fotsifotsy mamovoka hita eny amin'ny vatan'ny omby eny mangididy azy mafy izy ireny ary tsy mahavita zavatra mihitsy ny omby rehefa tratry ny hazatra mety aratra mihitsy azy izy satria mihoatra mandrakariva ny fisoroana izany dia ny menaka vidange hosorana indre mandeha isan'andro ny hoditry ny omby andramo fa ho voasoroka ny aretina hazatry ny omby isaorana ny fanarahanao ny fandaharana asa sy tontolo iainana zoanitra sirilano ny farimbona na hatotosa izany hitany asa mahasoa ataontsika rehetra ny Andriamanitra
antoko-pihira feo miantso mafy arivony mamo. Tinyoni tenanao raha mandalany marina fanihoavinao de satra fantarina kanefenao io matsitsy matsy hoantsoina karatary anao de manjary tsy maitsy soloina tinyoni tenanao raha mandalany marina fanihoavinao de satra fantarina kanefenao io matsitsy maitsy hoantsoina karatary anao de manjary tsy maitsy soloina anatonana fambola mianana vonona andray anao raha mety mety hoazy anao manatonana fambola mianana vonona andray anao raha mety mety hoazy anao. Radio AWR lay feo mitondra fanantenana isan'andro ho anao. Tinyoni tenanao raha mitoetra mafy ao aminy Kristy zay efa niafy vonon'izanio ny anampy arikio anoro arikio andray ny fonao izay torotoro tinyoni tenanao raha mitoetra mafy ao aminy Kristy zay efa niafy vonon'izanio ny anampy arikio anoro arikio andray ny fonao izay torotoro manatony anao fambola mianana vonona andray anao raha mety mety hoazy anao manatony anao fambola mianana vonona andray anao raha mety mety hoazy anao. Tinyoni teniny ka tsoriny tanana zay nomeny tomponao tanterao miandalana fasavy anao anilinano zay efa vita ka overy anao de olevona tena tsy hita tinyoni teniny ka tsoriny tanana zay nomeny tomponao tanterao miandalana fasavy anao anilinano zay efa vita ka overy anao de olevona tena tsy hita aza elanao matsianenenanao lay tanàna sono maniny atizay roanao aza elanao matsianenenanao lay tanàna sono maniny atizay roanao lay tanàna sono maniny atizay roanao lay tanàna sono maniny atizay roanao. radio feony fanantenana AWR manolotra ho anao feony fanantenana. namanao ndre mba vonjyarina viany zao mbola mitafa sy miresadresaka aminao zao amin'ny alalan'ity vata fandraisam-peo ty ary namanao samy no mikirakira ny vata maro bokotra samy miarabanao izay miralahy alohan'ny anomboantsika ny dinidinika androany ara dia andehtsika anondrika ny lohantsika
angataka amin'ny fanan'andriamanitra. rainay masina sy tsara indrindra ny danitro midera sy mankalaza ny anaranao ary misaotranao zahay satria menao tombonandro indray nahafahanay androany mba hampita hevitra zay nitovozina avy ao amin'ny teninao. ray malalo mangataka anao mpanomponao mba omenao ny fahazavan-tsaina, omenao ny fanahinao masina, mangataka anao ihany koa mba omenao zany fanahy zany ireo rehetra zay miaino sy manaraka izao fandarana zao, koa zay rehetra taona eto dia mba ho voninahitry ny anaranao avokoa. mamelany eloka ray malalo ary oka mba ho raisinao, mba ho antrakasitrahany ao anatrehanao, mba ho voninahitry ny anaranao zao fandarana zao, fa tononona sy angataniny amin'ny anaran'i Kristy. Amen. ndeha ary sika anokatra amin'ny baibolitsika dia ijery zay hitatsika ao amin'ny bokyny Isaia mpaminany, Isaia 2 ary ny 2:20 no iarahantsika mamaky. Isaia 2:20 zao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: mitsahara fa aza mitoky amin'olona, fa fofinaina foana no ambavorony ka atao zinona izy. Ry mpiaino malala, ny tontolo iainana zay misy atsika am'izao fotoana zao dia tontolo iainana lazanany hoe vanim-potoana farany ao anatin'ny fandaharam-potoanan'Andriamanitra mikasika ny tantaranyty zao tontolo zao ity. Ary zany vanim-potoana farany zany dia efa misy famantarana maromaro fa men Kristy ao Matteo 4:20 izy ireny dia efa tsy zoviana amintsika intsony. Fa ny tiako mba hisarihana ny saintsika androany dia ao anatin' zany tontolo iainana zay misy atsika zany dia misy karazana zavatra be deaibe mitranga, ary isan'ireny ny karazany toetra zay misy amintsika olombelona. Misy olona zay miankina be deaibe mihitsy amin'ny olo-kafa. Miantony zany anga dia zao hoe satria ny olo-kafa iny ve manamboninahitra, satria ny olo-kafa iny dia manana fahefana, satria ny olo-kafa iny dia manana vola be deaibe, satria ny olo-kafa iny dia manana fahalalana be deaibe na manana tombony eo amin'ny zavatra zay ataony raha mihoatra amin'ny tena. Dia misy olona tsy misalasala fa manankina be deaibe ny fiainany amin'ny reny olo-kafa zay veriny fa azahoany mialokaloka na azahoany famonjena na azahoany ihany koa fiarovana ireny. Koa ny teny misaotra masina eto dia mazava nefa ho atsika kristianina, ho an'ny kristianina anankiray dia zao hoe tokony atsahatra ny fietsika tahaka an'izany. Aoka tsy toky amin'olona, fa nahoana moa? Misy fomba fijery, dia fijeritsika olombelona manana fahazarana manindraindra na mametraka ny voninahitry'olombelona ho ambony, ary nefa reny voninahitry'olombelona reny dia mandalo ihany. Reny fahefana menany olombelona reny dia mandalo ihany. Ka ny zavatra lazainy eto dia hoe fofinaina foana no ambavorony ka atao zinona izy. Io fofinaina foana io dia mety azo raisina amin'ny lafiny anankiroa. Raha nanao ny olombelona Andriamanitra dia namolavola tanimanga ary nofofony ny fofinaina mahavelona teo amin'ny vavorony dia tonga olombelona izy, isika zany. Koa marina ny tenin'ny mpaminany Isaia eto, tsy zavatra vaovao akory raha mikasika an'izay hoe fofinaina no ambavorony, fa rehefa nasiana le voambolana aoriana hoe fofinaina foana, zany hoe fofinaina tsinotsinona, fofinaina zay azo esorina ao anatin'ny ndray mipimaso, dia midiky zany fa tsy azo antoka, tsy azo ametrahana fitokisana. Iza moa milaza fa ny olona zay tokisanao androany raha pito na afaka ray volana na afaka 2 volana na afaka herintaona dia mety tsy ho hitanao intsony. Asa nga mety mifindra toerana izy, asa nga mety tratsy ny aretina izy, asa nga mety mipohan'ny fahafatesana mihitsy azy izy, dia tsy hitanao intsony.
ary zay no mahatonga ny fitenenana eto hoe fofinaina foana no mba avoriny, zany hoe fofinaina tsy maharitra, tsy mitoetra, fa fofinaina mandalo ihany. Raha izany ary dia tsy mahagaga raha mena torohevitsika fa ny tontolo manodidina zay enatsika zay manambara fa efa akaiky Kristy, ary ny tantara rehetra zay fa fantatsika nanololovantsika mihitsy ary naniainatsika aza, de midika fa ny fametrahana toky amin'olona dia tsy manan-kevitra misy fahendrena. Ny fanomezatoky sy ny fanomezatoky zay ny fanaovana teo anatrehan'Andriamanitra azy eo amin'ny olona anankiroa, ohatra olona mbola tanora anankiroa zay nanao voady fa hivady ary tsy saraka intsony, dia zao lay voady iny tahaka ny voady natatao foana, satria be de be ny fisaraha-panambadiana. Eo amin'ny tontolo iainantsika dia tsy manaja intsony izany lalàna ny fanambadiana izany ny olona. Be de be ny toe-javatra zay mitranga eo amin'ny atao hoe fampitokisana na le contrat zay fanaovana akory aza, kanefa tsy voaja intsony re contrat ireny. Ny soni zay apetraky ny olona anankiray amina zavatra zay inianana fa tsy maintsy omeny na ataony, dia tsy misy dikany intsony. Fa ny mahatonga ny ady eto amin'izao tontolo zao dia tsy inona akory fa io tsy fanajana ny teny zay fanomezana io, ny tsy fanajana ny hafa ao anatin'ny zavatra zay nampanantenaina azy. Fa Andriamanitra kosa de tsy mba toy izany. Andriamanitra ry mpiaino malala de zao hoe ny zavatra zay fa nampanantenainy dia tsy maintsy tanteraka avokoa, ary ny zavatra zay fa nilazainy fa tsy maintsy ho tonga de tsy maintsy ho toy izany, ka ny fanjakany zay tsy maintsy ho avy atsoatsy, tsy ho ely intsony, de tsy maintsy ho avy tokoa. Fa be de be mantsy ny olona zay tsy mino an'izany fiavian'ny fanjakan'Andriamanitra zany, ary malaky kivy, malaky ketraka, dia ketraka manaraka an'izay ihany koa ny fanahiny, ary ketraka manaraka an'izay ihany koa ny fomba fiainany eto amin'ity tany ity. Tsy mahagaga raha mahita n'ireny olona sasany ireny tsika zay mamoy fo ka tonga amin'ny hatramin'ny famonoan-tena aza, satria tsy mino intsony izy fa misy zany Andriamanitra zay tsy maintsy anatanteraka ny teniny. Zao mantsy nilazainy eo amin'ny Lioka toko 1 ary ny 7:30 dia hoy izy eo amin'ny tapany 1 hoe fa tsy isy tsy ho tanteraka ny teny rehetra ataon'Andriamanitra. Tsy isy tsy ho tanteraka ny teny rehetra ataon'Andriamanitra. Zay teny zay nilazain'Andriamanitra zany dia tsy maintsy tanteraka hatramin'ny farany. Ka raha matoky tsika an'Andriamanitra de tokony atoko ny teniny. Raha matoky ny teniny tsika de mampiorona ny finoantsika amin'izany teniny zany. Ary raha mampiorona ny finoantsika amin'ny teniny tsika dia mino marimarina, ndeo irahantsika mijery zay teny zay fa teny mahafinaritra mihitsy, ary tokony ho haitsika eo ambavatsika mandrakariva, satria teny zay mame fanantenana tsara ho an'ny kristianina rehetra. Ao amin'ny bokin'ny Petera 2 toko 7 ny 7 de zao no voalazany: ny tompo tsy maela ny teny fikasany arak'izay ataon'ny sasany ho fahelany, fa maharopo aminareo izy ka tsy tiany isy overy, fa mba ho tonga amin'ny fibebahana isy rehetra. Tsy maela ny teny fikasany ny tompo, ry mpiaino malala, ry hava malala. Ny olona no mame teny fikasana fa tsy mety tanteraka, ary tokony hatsahantsika ny fitokisana azy. Fa Andriamanitra kosa de tokony ho azontsika hatramin'ny farany, satria ny azy zay teny nomeny dia tsy mivadika na oviana na oviana, na inona hitranga de tsy miova, fa mandrakizay zany ten'Andriamanitra zany. Koa dia miraso ho anao indrindra ny namanao Andriambavonjy Arinay vao anatin'izany teny zany, engany antsika mba hahery hijoro ary atokony ten'Andriamanitra mandra-piveriny Kristy amin'Andriamanitra, fa izany no anisan'ny fomba anankiray mampahery ny fanahintsika ary mampitoetra tsika
ho isan'ny zanak'andriamanitra mandrakizay de ho tanteraka ane zany a am'izany no ifanaovantsika veloma manao fahofatananao nray na manao andrembovonjyarinay vo dia mame fotoananao amin'ny manaraka veloma tompoko. Ny tompo tsy mahelako ny teny fikasany fa miambena fony anao mareta mivava ny fatanterany de tsy voatery androany ka za todonay anao mba mitsorosay maharimpo izy jereo nalatsany ny rany mba hamonjena asianao tadidinao ve zay zakanao iany ane no hindro ampitondrainy mba hanefena ny toetranao ka maherezare tsy tiany hisofely ny zanany rehetra ka otianao hahery ampaharetana zay zakanao iany ane no indro ampitondrainy mba hanefena ny toetranao ka maherezare. AWR téléphone 034 06 797 62 033 07 170 70 maharimpo izy jereo nalatsany ny rany mba hamonjena asianao tadidinao fe zay zakanao ane no indro ampitondrainy mba hanefena ny toetranao ka maherezare tsy tiany hisofely ny zanany rehetra ka otianao hahery ampaharetana zay zakanao iany ane no indro ampitondrainy mba hanefena ny toetranao ka maherezare tsy tiany hisofely ny zanany rehetra ka otianao hahery ampaharetana zay zakanao iany ane no indro ampitondrainy mba hanefena ny toetranao ka maherezare. AWR feony fanantenana fahasalamana voalohankarena kolokolo isanandro favolamena harena ny fahasalamako harena ny fahasalamako tomosoa tsy voavidy vola tena tsaraka ampiasa fondaharana ara-pahasalamana iarahanao amin'ny AWR sy ny ONG Sixwab. hitondra torohevitra ara-pahasalamana ahatonga ny Madagasikara ho faritra manga ahitana olona salama sy matanjaka ary ela velona miaraka amin'ny Dr Ivra Velson filompanorona ny ONG Sixwab.
Kafaliana no hiara-bako anao manaraka n'ity fandaharana eto amin'ny feon'ny fanantenana ity, indrindra tafiditra amin'ity fandaharana iresana makasika ny fahasalamana ity isika. Ataoko tahaka ny fiposaky ny masoandro ny fiarabana ka ny rehetrarehetra izay mananaina, ny voromanidina, ireo karazana ataontsika hoe zava-maniry samy hafa sy ny mananaina rehetra tsika olombelona dia samy mahazo ny anjara hafanana sy azavana avy aminy avokoa. Ka dia faly fa tafahoana indray hanovo ny soa sy ny tsara. Efa vonona ianko namana Elion Andriamitansoa miaraka amin'ny dokotera Yves Ravelson. Inandray masaka no amin'ny anio mbola toy an'le masoandro mino masoandro sy ny fahasalamana izay mety hoentiny ho antsika rehetra. Miarabantsika piaino ny namanao Elion Andriamitansoa sy ny docteur Yves Ravelson izay fa iarahantsika mahalala tsara. Anisan'ny akafisitsika ny fandarana izay entiny. Miarabanao dokotera. Manahoana tompoko. Inona indray ary no hoentintsika ho an'ny mpiaino amin'ity anio ity? Androany moa zany anomboka nyity firesana amin'ny masoandro ity tsika. Ahoana ny antony ilazantsika fa tsy misy fiantraikany amin'ny olona anankiray, amin'ny fahasalaman'ny olona anankiray zany ny tsy fisian'ny masoandro. Ahoana moa zany fomba filazana zany? Zany hoe ny tiako resana zany ahoana ny mahatonga ny olona anankiray harary raha tsy hainy mampiasa amin'ny masoandro, ary ahoana ny mahatonga ny olona anankiray ho salama rehefa hainy mampiasa amin'ny masoandro. Zava-dehibe zay. Zava-dehibe mihitsy ny fahalalantsika an'io. Tsy fahaizana zay zany na miteraka aretina na miteraka fahasalamana ny masoandro. Satria masoandro io miposaka izy maraina dia eo foana izy mandritra tontolon'andro mandra-pilentikiny io. Ka ny herin'ny masoandro vao maraina tsy mitovy amin'ny herin'ny masoandro amin'ny tatao-vonana, ary tsy mitovy amin'ny herin'ny masoandro amin'ny takariva anomboka ilentika iny izy. Ka ny fijerenan'ireo zany dia tena ilaitsika. Za ty ampiandohana tonga dia hiteny mihitsy namana Elian fa betsaka ny kansera vokatra nyity masoandro ity. Zany hoe tsy fahaizana mampiasa zany zay. Ary be dia be mihitsy ny mbola isy fandaharana moa ny resantsika an'izany. Zany hoe na ny tsy fampiasana, na ny fampiasana tafahoatra, na ny fampiasana azy amin'ny fotoana tsy tokony hampiasana azy, dia tena miteraka aretina. Zany hoe anisan'izany ny kansera. Dia zay ny antony iresantsika mikasika an'ity masoandro ity, ary anome fandaharana be dia be mihitsy zany tsika mba hahafahantsika mamantatra tsara mikasika an'ity masoandro ity. Ny fanontaniana mety apetraky ny maro zany zao hoe inona ny composition ny masoandro io? Mahaliana koa zay. Mahaliana zany zavatra zany. Hoe ahoana ny firafitry ny masoandro? Raha nataondreo manampahaizana maro ny fandiniana sy ny fikarohana dia zavatra maromaro ny mandrafitra ny masoandro. Ny ampahany betsaka indrindra ny amin'ny 470 ny masoandro dia hydrogène daholo. 470 dia hydrogène. Dia ny 420 dia hélium. Hélium zany singa chimique anankiray ohatran'ny hydrogène ihany, ohatran'ny oxygène, ohatran'ny rehetrarehetra zany. Hydrogène ny betsaka indrindra, dia zay vao ny hélium, dia ny ampahany any amin'ny 200 any ny oxygène, ny carbone, ny fer sy ireo singa maro isan-karazany. Dia io zany ny atao composition ny masoandro. Ka avy aiza le énergie solaire? Avy aiza le énergie solaire? Le angovo azo avy amin'ny masoandro. Misy fomba fiasan'ny tanora rehefa mandeha milasy reny ny tanora, dia ny ray tsy mitondra fikasika mihitsy. Fa vato no akasoka dia miteraka afo. Ka izao ny zavatra misy. Io angovo azy amin'ny masoandro dia vokatry ny fampikasoana amin'ilay hydrogène sy hélium. Misy ampahan'le hydrogène zany miova
ho hélium de le fusion nucléaire ao anatiny zany miteraka an'ilay angovo ary tiako mihitsy ny ilaza eto amin'ity fandaharana ty fa anoany amin'ny 20 tonne ny hydrogène no miova ho hélium isan-tsegondra isaky ny segondra 20 tonne na hydrogène miova ho hélium de zay fiovana zay no miteraka an'ilay angovo ary ny angovo vokatra avy amin'ny masoandro eo amin'ny fiovany le fusion nucléaire zany dia anoany amin'ny 4,3 millions de tonnes isa-tsegondra zany ny angovo vokariny masoandro isa-tsegondra 4,3 millions de tonnes na angovo izay angovo izay no aparitaky ny masoandro amin'ny planeta rehetrarehetra sy aty amin'ny tany moa zany mahazo angovo i daholy na ny biby na ny zavamaniry na ny olombelona samy mahazo ny angovo daholy samy mahazo ny angovo daholy jerevony rehefa mandeha any amin'ny ranomasina ianao ohatra mandeha moron-dranomasina ianao de mahatsiaro mangatsika ianao de miala amin'ny rano ianao daneny masoandro ianao mafana ndray de lasa ndray ianao andeha tsofoka anaty rano ndray hafa angovo daholy resaka angovo daholy io ary tena zava-dehibe ny amantarantsika an'izay io angovo io énergie solaire io sy io lumière io azavana io zany dia miainga avy any amin'ny masoandro ary tonga aty amin'ny tany araka ny fandiniany manam-pahaizana dia eo ao anatin'ny 20 minitra 9 segondra no anaovany tara-pahazavana masoandro an'izay elanelana zay 150 millions de kilomètres ao anatin'ny 20 minitra 9 segondra no andianan'lay hazavana aingana ane zany ary io ny atao vitesse de la lumière vitesse de la lumière fantatsika tsara be dehibe ny fanganam-pandehan'ny hazavana zany de tena aingana de aingana mihitsy ary ity ny zavatra anankiray ngeza be namana Elian tsy haiko ny fomba ilazana an'izy ity amin'ny teny malagasy ity tany misy atsika ety dia 1 milliardième ray amin'ny milliard ray amin'ny milliard raha ataotsika hoe milliard ny isan'ny angovo ray amin'io any tonga eto amin'ty tany misy atsika planeta misy atsika ity fa ny ampysisa rehetrarehetra dia maty eny ampandehanana zany fa iray ihany no tonga ray amin'ny milliard ray amin'ilay milliard ihany no tonga eto amin'ty tany ity kanefa izay ray amin'ny milliard zay efa manahirana efa ngiza be ary misy olona tsy mahatanty an'ilay le apahany ray amin'ny milliard zay tonga eto hoe misy zao ny olona sasany ataovy ny satroka ataovy ny solomaso ataovy ny zao fa mafy loatra le herin'ny masoandro andao tondra elo sinsisy kanefa tadidio fa ny ray amin'ny milliard raha somary atao tsotsotra moa zany le resaka de ty misy ataoko hoe anazavana azy kokoa ny puissance ny tanjaka ny masoandro ny azavana zany miainga avy eo amin'ny masoandro any amin'ny 63500 kilowatt par mètre carré 63500 kilowatt par mètre carré vao miaingana amin'ny masoandro io fa lay hazavana lay puissance ny hazavana tonga eto amin'ity tany ity dia 1367 watt fa tsy kilowatt watt par mètre carré ary io no ampiasain'olombelona io ny ampiasainy hoe andao anamboatra tony panneau solaire tony mba mandray an'le herin'ny masoandro de mamokatra électricité isan-karazana tiana zany ny iresaka eto fa matanjaka be ho herin'ny masoandro na ny azavana hoentiny na ny hafanana hoentiny na ny angovo hoentiny tena ambony de ambony io zavatra io ary raha manakaiky kokoa ny masoandro
ny tany zava-doza mihitsy satria tsy ho tantiny tany mihitsy sy ny ponina eo aminy sy ny zava-maniry eo aminy ioerin'ny masoandro satria may mihitsy takan'izay ko raha ohatra ka miataka raha miataka koa de tsy ho tanty mihitsy tsy ho tanty mihitsy de io angovo io azavana io ataontsika hoe puissance ny hafanana io rehetrarehetra io a miainga avy any amin'ny masoandro mandra-pahatonga anty amin'ny tany a dia miena miandalana raha ohatra zao tsika mandrehitra afo tsika ataontsika tsotro io zany fanazavana mandrehitra afo tsika hoe mangatsika ny andro de mitany nafo ny olona arakaraka ny atahanao am'le afo no mampagatsika anao fa arakaraka ny anakekezanao an'le afo mahazo hafanana ianao de ohatran'izany ihany koa ny masoandro arakaraka ny elanelana misy ny planeta anankiray amin'ny masoandro no isi ny hafanana isi ny hazavana isi ny angovo ary arakaraka ny iatahana amin'ny masoandro ny planeta anankiray dia very miakely izay hazavana zay miakely izay hafanana zay ary miakely izay angovo zay ka ny tany misy atsika ity planeta tany misy atsika ty de tena fahaizan'Andriamanitra manokana mihitsy hoe eto ny elanelana misy ny tany amin'ny masoandro mba isiny aina isiny fahavelomana tsy tongatonga ho azy zany fa tsy tongatonga ho azy namana asa marika faratampony na tena fahaizan'ilay pahary tsy tapesipesena mihitsy fa tsika taty aoriana rehefa nitombo ny fahalalana nitombo ny fikaroana zay vao mahatakatra an'izany mahatakatra an'izany zavatra zany voaingana kely nisy manam-pahaizana ny teny anty teny ity tsy taditiko ny anarana fa ialako tsiny ny teny anty teny ity tao amin'ny radio malaza anankiray tao BBC de zao ny teny nio manam-pahaizana io ny olona izay mipetraka amin'ity tany ity ka tsy mino an'Andriamanitra de tokony hiala teto ahoana moa zany ny fomba fitenenina n'zany ny olona izay petraka amin'ity tany ity ka tsy mino an'Andriamanitra de tokony hiala eto amin'ity tany ity satria raha miala eto ianao na anao maty ny hafanana na anao maty ny atsika de ho hitanao hoe ay misy zava-dehibe zany ny fomba nametrahanany Andriamanitra nyty planeta tany ity eo amin'ny elanelana misy azy raha oharina amin'ny masoandro anefa mbola miodina amin'ny tenany ko le tany miodina amin'ny tenany ko le tany mbetika izy mahazo amin'ny masoandro mbetika izy sy mahazo zany hoe misy fahaizan'Andriamanitra tsy tapesipesena mihitsy ary marina mihitsy ny tenin'ny bebolo anankiroa hoe zay manao anakapo tsy misy Andriamanitra de adala izy tena adala mihitsy satria zava-dehibe ty zavatra tsara nalalana an'izay rehetrarehetra zay satria mahatonga antsika farafakeliny hatoko fa tena misy zao Andriamanitra mifenifeny atsika izy zay aloha ray tena ngezabe zay mampitombo ny fahalalantsika koa le izy satria ny zavatra ohatran'izany fikaroana lalina na hafana nahazo an'izany de ary ilaitsika mahalalan'izay a mba hitantsika hoe ahoana am'izay zany ny fomba ampiasana le masoandro ahasoa atsika ny fotoana moa manampetra aza matahotra fa ho toizantsika amin'ny manaraka indray ny fandaharana resana mahakasika ny fahasalamana amin'ny fotoana tahaka an'izao mankasitraka anao mpiaino miaraka taminay teto misaotra Elion Andrea Mitansoa sy dokotera Iva Ravelson amin'ny manaraka indray ary tompoko lasy tompoko vavy lala eo antongotrao zay sao miantorahako mpanompona feno misy vonjyoay tena azo antoka o fifalina nomena tsy ho tapitra mandrakiza fiadanana no tsapakura eo
anilanao Jeso fanaonamono saiko ny mihira toy izao satria nomena ho any lamba mpamarinanao ny sambatra itoeranao Jeso malalako raisorasore ny saotra tolotrofa tena vokatry ny fo. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ny ity pejid AWR feon'ny fanantenana na tsy mendrikazare atokany hoana favononao anarady na umorana usarotra ianano yanteherakuka simba manantautra fanaonamono saiku nimihiratu izao satinumena wani lamba pamarinanao ne sambatra hitoeranao Jeso malalaku raisurasure ni saotra tolotrofa tena vokatry ny fo fanaonamono saiku ny mihira toy izao satria nomena ho any lamba mpamarinanao ny sambatra hitoeranao Jeso malalako raisorasore ny saotra tolotrofa tena vokatry ny fo. AWR feon'ny fanantenana. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana. Isaorana ny raintsika ny an-danitra no tombotsombola omeny azo antsika mandalina tranony teniny. Nitoy ny fianarantsika ny amin'ny valisoan'ny mpitantana mahatoky ny fananany tompo. Mibanjina ny loka, izany lohatenin'ny fianarantsika anio. Manasanao ahatra hatramin'ny farany ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Ndretsikivy. Resy lahatra Paoly fa zanak'Andriamanitra izy. Inona ny vokatra izany teo amin'ny fahatokiany sy ny fankatoavany an'Andriamanitra? Andeha ovaka itsika ny teniny eo amin'ny Romanina 9:9 ka hatramin'ny 17. Romanina 9:9 ka hatramin'ny 17. Ny fanahy dia miara-milaza ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika, ary raha zanaka dia mpandova, eny sady mpandovan'Andriamanitra no mpiray-lova amin'i Kristy koa, raha miara-miaritra aminy isika mba hiara-manambonina aminy koa. Fa ataoko fa ny fahoriana amin'izao andro ankehitriny izao dia tsy tokony hoarina amin'ny voninahitra izay aseho amintsika. Naniry ny azo ny valisoa nampanantenen'Andriamanitra ny zanany Paoly. Nampahery azy hanompo an'Andriamanitra izany valisoa azony izany. Izany no nahatonga azy tsy hatahotra ny hijaly noho ny amin'i Jesosy. Izao no soratany tany am-pigadrana. Filipiana 4:17-18. Filipiana 4:17-18. Rahalahy, tsy mbola ataoko fa nahazo ny tenako, fa zavatra iray aloha no ataoko, manadino izay zavatra aoriana, ka miezaka hanatratra izay zavatra eo aloha. Eny, miezaka hanatratra ny marika azahoky ny lokan'ny fiantsoan'Andriamanitra any ambony ao amin'ny Kristy Jesosy. Inona koa no anatra nomeno antsika eo ampiandrasana ny valisoa izay omen'Andriamanitra antsika? Efa nivakintsika tamin'izao fandaliana izao reto andiny reto, nefa mbola iarahantsika mamaky indray.
timoty voalohany toko fahenina fa enina ka hatramin'ny faharoambifolo timoty voalohany toko fahenina fa enina ka hatramin'ny faharoambifolo fa misy tombony lehibe tokoa ny toe-panahy araka an'Andriamanitra omban'ny fianinana fa tsy nitondra na inona na inona ao amin'izao tontolo izao sika sady hita fa tsy hatondra na inona na inona iala fa raha manan-kanina sy fitafiana sika dia aoka hialina amin'izany ary izay tanan-karena dia latsaka amin'ny fakapanahy sy ny fandrika ary ny filana maro tsy misy antony sady mandratra izay mandentika ny olona ao amin'ny fandringanana sy ny fahaverizana fa ny fitiavam-bola ny fototry ny ratsy rehetra ka ny sasan'izay fatrapitady izany dia efa voavily ny ala tamin'ny finoana ka nanindrona ny tenany tamin'ny alahelobe fa ianao kosa ry lehilahin'Andriamanitra mandosiry izany zavatra izany ka miezah mitady fahamarinana toe-panahy an'Andriamanitra finoana fitiavana faharetana fahalemem-panahy miadiny ady tsara ny finoana azony ny fiainana mandrakizay fa ho amin'izany ny antsonanao koa sy nanaovanao ilay fanekena tsara teo imason'ny vavolombelona maro tokony ianina amin'izay ananantsika isika hoy ny tenin'Andriamanitra omeny antsika amin'ny fotoana mety izay ilayntsika tsy tokony ho velona amin'ny fanangonany zavatra ho an'ny tenantsika isika hoy ihany koa Paoly ao amin'ny Filipianina 4:7 Filipianina 4:7 fa Andriamanitro hahatanteraka izay rehetra tokony ho anareo araka ny hareny amin'ny voninahitra ao amin'ny Kristy Jesosy anome izay ilayntsika amin'ny fotoany Andriamanitra ary tokony hankasitraka azy koa isika ny amin'ny zavatra rehetra izay omeny antsika tsy mampanantena antsika izy fa ho tonga mpanankarena daholo isika rehetra efa nilaza Jesosy fa raha mivelona amin'ny fahamasinana isika dia hijaly nefa nampanantena Andriamanitra fa anome izay ilayntsika ary ombantsika any amin'ny toerana rehetra izay alehantsika amin'ny farany dia omen'Andriamanitra ny zanany mahatoky ny hareny rehetra ny an-danitra sy ny fiainana mandrakizay tena tsara loatra izany valosoa izany tamin'ny fiafaran'ny fiainany dia izao nolazain'i Paoly tamin'ny mpinoana Timoty 2:4-9 Timoty 2:4-9 fa izaho dia efa atolotra sahady ary efa mbiakaiky ny andro fialako efa niady tsara natanteraka ny fiazakazahako aho nitahiry ny finoana hatr'izao dia tehirizina ho any satroboninahitry ny fahamarinana izay omeny tompo tsara marina ho ahy amin'izay andro izay ary tsy ho ahy ihany fa ho an'izay rehetra tia ny fisehoany koa engany isika ry mpiara-mianatra namana mba samy entanentana toy an'i Paoly ny amin'ny iverenan'i Jesosy sy ny valosoa omeny antsika tahaka ny Paoly dia andeha ho fenotsika izany fanantenana mahafinaritra izany ny fotsika mifarana ny fiarantsika mianatra manasanao mbola anaraka ny toy ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Ndretsikevy Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feony fanantenana. Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy azonao ataony mamerina miaino sy maka mahimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany awr.org na feofanantenana.org